Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan Mpiara Mamamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Antenena trano avana fa samy faly isika afaka miara manjoy zao fandaharana mana isan'andro izay vokarin'ny fikambanan Mpiara Mamamaky ny Baiboly eto Madagasikara zao. Korapaina manokana fa fahasoavana izany. Irina indrindra mba tsy ho amin'ny fahazarana fotsiny ihany no iombonantsika ao anatin'izany, fa hitondra fanovany ao amin'ny fiainantsika ny herin'ny tenin'ny Tompo izay nomanino antsika. Dia vavakarisika no manantsika ny fontsika handray izany. Ary vavasika. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, misaotra indrindra fa afaka mifaly manoloana ny fahasoavanao izahay. Amin'ny fahafahanay mitanila eo an-tongotra ao indray amin'izao fotoana izao. Te hiaino anao, te hianatra ao aminao, te hanovo hery ao aminao, te hitombo ao amin'ny fahalalana tsara anao. Amboroa ny fomba dio izay Tompo, ary avao ziorina marina ny fanahinay ao anatinay. Feno ianao izay fanay masino. Tario izahay, hazavao ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anohy ny filazantsara ny Lioka sika anio, ka horaisintsika ny Lioka 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Dao iarahantsika mamaky amin'ny dika teny iombonana eto Madagasikara na ny DM izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. No ny avy ny teny izany Jesosy, dia nitarika ny dia hiakatra ho an'i Jerosalema. Rehefa nanakaiky ny Betifage sy Betania, izay eo amin'ny tendrombohitra atao hoe Analan'Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: mankanisa amin'n'itsy tanàna manoloana itsy. Rehefa tafiditra ny tanàna ianareo, dia ahita zana-boriky mifatotra mbola tsy nitaingenan'olona. Fa ao izy ka ento aty. Ary misy olona manontany ianareo hoe: nahoana io ny vahanareo? Dia valio hoe: misy ilàny Tompo azy. No nilasa ireo nirahina dia nahita arak'izay voalazan'i Jesosy taminy. Raha namany zana-boriky iny izy, dia hoy ny tompom-boriky hoe: nahoana io ny vahanareo? Dia nivalian'izy roalahy hoe: misy ilàny Tompo azy. Netin'ireto iraka nankeo amin'i Jesosy ilay zana-boriky, ary ny lamban'izy roalahy no napetrany teo amboniny, vao nasainy nitaingana Jesosy. Noho ny nandroso Jesosy, dia namelara ny olona lamba teny amin'ny lalan-kalehany. Rehefa nanakaiky an'i Jerosalema izy, ka handray ilay fidinana eo amin'ny tendrombohitra Analan'Oliva, dia nisy mpianatra maro be indray nietaka hafaliany sady nidiran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa mahagaga rehetra efa hitany. Hoy ny antsoantsony hoe: omba hampitahiana amin'ny anaran'ny Tompo anie ny mpanjaka izay avy. Fiadanana anie any an-danitra ary voninahitra anie ho an'Andriamanitra. Nisy kosa farisianina avy teo anivon'ny vahoaka niteny tamin'i Jesosy hoe: mpampianatra, mba teneno ny mpianatra ao angina. Fa novalian'i Jesosy hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso. Ary nanakaiky an'i Jerosalema hatrany Jesosy, ka noho natazana ny tanàna, dia nitomany azy sady nanao hoe: raha mba fantatra ao amin'ity andro ity manko izay anananao fiadanana, nefa indresy takona ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro ananganan'ny fahavalonao tovy tany no manodidina anao, ka hanaovany fahirano anao sy hanereny anao hatraizatraiza. Ho fongorana tanteraka ianao sy ny mponina ao anatinao, ka tsy havela ny hisy vato mifanongoy eo aminao, noho ianao tsy nahalala ny andro notendren'Andriamanitra hamanginanao. No nitafiditra tao kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nandroaka ireo mpivarotra sady nanao taminy hoe: izao ny voalazan'ny soratra masina, ny tranoko dia trano fivavahana. Nefa etsy izy ataonareo zohy fiaren'ny mpangalatra. Ary nampianatra isan'andro teo kianjan'ny tempoly Jesosy, fa ny lohan-doham-pisorona sy ny mpahay lalàna mba amin'ny olom-bahoaka kosa nitady hahafaty azy.
saingy tsy hitandry zareo izay atao satria liana fatratra ny vahoaka rehetra miaino azy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tranga voalaza ato amin'ity Lioka 5:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia izay mitantara ny fidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema. Hita ihany koa any amin'ireo filazantsara telo hafa izy ity, izany hoe Mattio, Marka ary Jaona izany. Ao amin'ny filazantsarany Mattio dia any amin'ny 2:20, raha ny filazantsarany Marka dia any amin'ny 2:20, ary ho an'ny filazantsarany Jaona dia any amin'ny 2:20 any. Izay tiana tsindriana amintsika koa nefa dia hoe ity fiakaran'i Jesosy tao Jerosalema ity dia manondro ny faminaniana any amin'ny Zakaria 5:7 izay manao hoe mifalia dia mifalia ry mponiny Tsiona, manaova fiompiana ry vahoakan'i Jerosalema, indro ny mpanjakanareo avy aty aminareo, marina sady mandresy izy, feno alemem-panahy sady mitaingina boriky, dia boriky tanora sady zana boriky vavy. Mety tsy vaovao be amintsika loatra fa ndeha ho jerentsika manokana amin'ity andro ity izay ampianariny momba ny olombelona izay tsara lahitahaka na tsy ao anatin'izany. Izany raha teo moa ny voafaritra amin'ny fanontaniana faharoa araka ny karatra mana. Ndeha zarentsika ho telo ireo sokajin'olona resahana eto. Ny sokajin'olona voalohany dia ho jerentsika eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Ireo dia ireo mpianatra ny ray na tetsy andaniny ary ny tompon'ilay zanaboriky tetsy ankilany. Ny sokajin'olona faharoa dia ho jerentsika eo amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Dia ireo olona na vahoaka niaraka tamin'ireo mpianatra marobe ny idiran'Andriamanitra izany. Ary ny sokajin'olona fahatelo dia ireo fariseo na farisianina miaraka amin'ireo lohandohampisorona sy ny mpahay lalàna mba milolom-bahoaka araka ny eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:20 farany. Dia ho jerentsika voalohany mahakasika ireto mpianatra roalahy izay nirahan'i Jesosy hakalezana boriky. Tena mahavariana loatra ireto mpianatra ireto fa tsy mba nisy fisalasalana akory na nametraka adi-hevitra na nilonaniraka nampanovina azy. Raha teo koa moa ny an'i Jesosy nataony tonga aloha, efa nilazain'i Jesosy mazava tamin'izy ireo tamin'ny antsipiriany izay ho alehan'izy ireo, ho hitan'izy ireo sy ho ataon'izy ireo ary izay ho lazain'izy ireo. Maneho an'i Jesosy Kristy ilay manerana amin'ny toerana rehetra, mahalala sady mahay ny zavatra rehetra izany. Ary heverina fa fantatra ireto mpianatra ireto tsara izany fahefana sy herin'i Jesosy Kristy izany ka nahatonga azy ireo nanaiky ka nandeha avy hatrany nanao araka izay nampanaoviny azy. Raha teo amin'ny mampianatra azy ireto dia inoana koa fa mpanaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy vavolombelon'ny asa efa nataony izy ireo ka niroso avy hatrany tamin'ny fanatanterahana izay nilazainy. Teny fahefana nomen'i Jesosy Kristy ary dia niraisiny ireto mpianatra izany fahefana nomena azy ireo izany hahatanteraka ny planin'Andriamanitra. Any amin'ny Lioka 4:2-30 ohatra dia voalaza fa nandritry ny fampianaran'i Jesosy Kristy tao Kapernaoma tany Galili dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria feno fahefana ny teniny. Heverina fa tanjona fototry ny fampianarana koa aneny tsy ho amin'ny fahalalany saina fotsiny ihany fa ny mba hirosoana amin'ny fankatoavana izany. Heverina arak'izany fa isan'ny fampiarana amin'izay efa norantovony izao niteraka fankatoavana tany anatin'ireto mpianatra reto izao. Fahitantsika koa eto amin'ity lahatsoratra ity fa tsy mba nanohitra na nitsipaka ny fakanany zanaboriky ilay tompony, fa namela malalaka ireto mpianatra hitondra izany andeha. Tena mahavariana fa izao azo antoka fa ny herin'ilay teny-pahefana noraisin'ireto mpianatra tamin'i Jesosy Kristy
ilay tompony fanirahana azy reto no ao ambadika izany rehetra izany. Fantatry ity tompony zanabrika ity fa ilay tompony tompo no niavy niraka. Ilay tena tompony zavatra rehetra naniraka ireto mpianatra ireto ka nanka toy izy ary dia nafoiny ny zanabrika izay fantatsika fa io no nampiasain'i Jesosy Kristy ho fanatanterahany fidirany amboninahitra tao Jerosalema araka nefa voalaza amin'ny mpaminany any amin'ny Zakaria 5:7 isika teo aloha teo. Maneho ohatra tsara lay tahaka na ireto mpianatra roalahy na ity tompony zanabrika ity eto. Izany no hitondrana amintsika ny afatra voalohany hoe miteza ho mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy, ampifankatoavana azy tsy mivily tsy mania, ho fanehoana ny voninahiny etỳ an-tany ety. Miteza ho mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy, ampifankatoavana azy tsy mivily tsy mania, ho fanehoana ny voninahiny etỳ an-tany ety. Fampiatretana ao antsika izany, ampiasaintsika amin'inona ny fampianarana izay efa noraisintsika tamin'Andriamanitra? Ampiasaintsika amin'inona ny teny rehetra izay efa nomenantsika? Izay voalaza teo fa feno fahefana. Zava-poana ihany izany rehefa tsy hampiarina sy ankatoavina e. Fa misintona ny fisainantsika koa hoe mba jereo hoe inona no mety endrika zanabrika nananao ao. Fantaro fa misy ilan'ny tompo azy. Tao ampiasaina ao amin'ny asan'Andriamanitra e. Raha teo azy ane reny e, nindraminy fotsiny ho mpitantana zasy ianao. Toe-po manaiky miara-miasa aminy ampifaliana sy ampitiavana omban'ny fanetretena no ilainy ao anatin'izany. Tsaroa fa i Jesosy Kristy dia nahafoiny tsara indrindra teo aminy dia niainy noho ny fitiavana asy anao, ho famonjena asy anao. Inona kosa no azontsika tolotra ho azy ho fampandrosoana ny asany sy ho famonjena ny hafa. Raha mijery indray isika ny eo amin'ny 5:7 hatramin'ny 7:7 dia mahita ireo sokajin'olona faharoa. Dia ireo olona na vahoaka niaraka tamin'ireo mpianatra marobe nideran'Andriamanitra. Ny fidirana izay nasandratry reto vahoaka reto dia manindry ny voasoratra ny amin'ny Salamo 7:120 hoe ho tahina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Fa izay voasoratra eto koa dia mampatsiahy antsika ny fihobian'ny anjely nanoloana ny fanambarana tamin'ny mpiandry-ondry ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ilay mpanjaka, ilay Mesia mpamonjy. Any amin'ny Lioka 2:2 ny 5:12 dia voasoratra hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana etsy ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Izy ilay efa nampanantenaina fa avy amin'ny taranaka Davida. Araka ny Matteo 2:20 ny 7 hoe hosana ho an'ny zanaka Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Voalaza fa efa nahita ny asa mahagaga rehetra nataon'i Jesosy Kristy reto vahoaka reto. Nampiaiky reto olona reto ny amin'ny mahampanjaka be voninahitra an'i Jesosy Kristy izany. Ary nampiasain'i Jesosy Kristy kosa ho mpanambara ny fiderana azy izy ireo noho izany. Nanoloana izany kosa dia toronitra reto fariseo sasany ka nangataka an'i Jesosy hampangina azy ireo. Nazava ny valiten'i Jesosy Kristy. Raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Maneho izany fa fiainam-pidirana tsy miato no ampianarin'ny tompo ireo izay efa nampahitany ny famonjeny ary hiara hisitraka ny hareny ny voninahiny. Izany raha teo no ankasitrahany eo imasony. Azo antsika milaza izany hoe antsoina anana fiainam-pidirana izay nandray ny famonjen'i Kristy Jesosy ho fanandratana ny voninahitra ilay tsy to sy hahatonga ny hafa ho voataona ihany koa. Antsoina anana fiainam-pidirana izay nandray ny famonjen'i Kristy Jesosy ho fanandratana ny voninahitra ilay tsy to sy hahatonga ny hafa ho voataona ihany koa. Mitaona antsika andinika izany. Maneho fidirana an'Andriamanitra ve ny fiainako? Tafiditra ao anatin'izany ny fiteniko, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny fanaoko sy izay rehetra momba. Manao ahoana ny fiainam-panambadiako? Manao ahoana ny fiainam-piankohonako? Manao ahoana ny fiainam-pifandraisako amin'ny hafa? Maneho ny voninahitran'Andriamanitra ve? Tsaroana manokana eto manoloana izany ilay hira hoe mahery vaika manko ka tsy azoko hampanginina ary tsy azoko handosirana.
ilay feon'ny fitiavana naniraka ny zanany ho fiainana arahina, ka raisiko ny anjarako, izorako ny lalako. Fahitantsika eo amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:70 ireo sokajin'olona 7 dia ireo fariseo sasany miaraka amin'ireo lohandoham-pisorona sy ny mpahay lalàna mba milolom-bahoaka. Nitomany Jesosy raha nahatazana ny tanàna ny Jerosalema. Totsinjo ny sahadiny ny andravan'ny tafika romanina ny Jerosalema ho fanatanterahana izay voalazan'ireo mpaminany, toy izay voasoratra any amin'ny Isaia 7:7 hoe: anao fahirano anao ka asiako miaramila hanemitra anao ary ananganako manda hamelezana anao. Tsahiviny eto moa fa ny Mesia nandrasan'ny Jiosy anie dia Mesia hamonjy sy hanafaka azy ireo amin'ny fanandevozan'ny Romanina. Fantatry Jesosy fa ho lavony izy ary hiara-ny fitsarana mahatahotra ireo izay manda azy. Voalaza eto fa takona ny mason'i Jerosalema. Tsy nahalala ny andro notendren'Andriamanitra mangina azy Jerosalema. Any amin'ny 7:30 andininy 4:30 amin'ity filazantsara ny liko ity dia hoy Jesosy: ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay mpamono ny mpaminany sy mpitorabato ireo irain'Andriamanitra aminao, efa impiry moa ho ano ny kasanangona ny mponiny eto aminao, tahaka ny reny akoha manomba ny zanany eo ambany elany, kanefa tsy nety ianareo. Azo tarafina amin'ireto sokajin'olona 7 reto anefa ny fitiavan-tena, ny avonavo-po miaro fialonana, ny fahadiso-kevitra izay nifototra tamin'ny fanjakana ara-nofo no isan'ny bana tao anatin'izy ireo, ka nanakona ny masony ary tsy nahatakarany ny famangin'Andriamanitra azy. Tsy mahagaga arak'izany raha toa tsy nampaninina ireo mpitondra fivavahana akory ny nampiasaina ny faritry ny tempoly ho toeram-pifanakalozana ara-barotra, feno loto sy korotana ary tabataba samihafa, toa zary toerana nitadiava-tombo tsy manokana narahina fanararotana isan-karazany. Raha toe-po madio sy fanahy marina kosa no nandrandrain'Andriamanitra tamin'izay naniry aona taminy tao an-tempoly. Ary izany no heverina fa nanerin'ny fon'i Jesosy nanohy hatrany ny fampianarana isan'andro teo ankianjan'ny tempoly. Fa nanoloana izany nahitana hatrany fa na dia teo azy ireo vahoaka izay liana tamin'ny fanarahana an'i Jesosy, dia nanohy hitrary ny konokonona hatramin'ny fikendrenany hafaty an'i Jesosy ireto lohandohan'ny mpisorona sy mpahay lalàna ary loholom-bahoaka reto. Fantaro ary araroty ny fotoana mangin'Andriamanitra anao, fadio ary alao ireo ratsy fanao, raiso ny fananganany olom-baovao. Fantaro ary araroty ny fotoana mangin'Andriamanitra anao, fadio ary alao ireo ratsy fanao, raiso ny fananganany olom-baovao. Endriky ny famangin'Andriamanitra sy anao manokana ary havana ny teniny izay omeny antsika tahaka izao. Fotoana mety indrindra anaovana jeritodika eo amin'ny andavanandrom-piainana izao hoe: ndao jerena hoe inona no mety mbola mandrafitra sakana manakona ny masonao tsy hisitraka ilay fiadanan'Andriamanitra ao anatinao hoe inona ny toe-po mila ravana sy harodana ahafahana misitraka fiainana ankasitrahana eo mason'Andriamanitra e. Sao sanatria mbola fihetsiketsehana ivelany na fitadiavana tombotsoa manokana ny fanomponao an'Andriamanitra e. Mahatsiaro ny voasoratra ny amin'ny epistily ho an'ny Hebreo ankehitriny hoe: anio, raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Etsy ampamarana ary havana dia ndeha hiverenantsika hifampatsahivana ireo afatra ny fampizarana tao anatin'ity Lioka 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:70 ity, tamin'ny fahamaliana ny fanontaniana hoe inona ny ampianarany momba ny olombelona, inona ny tsara lay tahaka na tsia, ary inona ny fahamarinana asehon'ny teny novakina. Voalohany, miteza ho mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy amin'ny fankatoavana azy tsy mivily tsy mania ho fanehoana ny voninahiny ny ety an-tany ety. Faharoa, antsoina hanana fiainam-piderana izay nandray ny famonjen'i Kristy Jesosy ho fanandratana ny voninahitra ilay tsy toa sy hahatonga ny hafa ho voataona ihany koa. Fahatelo, fantaro ary araroto ny fotoana mangin'Andriamanitra anao, fadio ary alao ireo ratsy fanao, raiso ny fananganany olom-baovao. Iara hivavaka isika.
mananatra anao izay ry tompo Andriamanitra io, mendrika ny fidirana ny fitiavanao anay. Saotra namangy anay manokana tamin'ity fotoana ity, ka nampianatra anay indray fa tianao ho mpiara-miasa aminao izahay, amin'ny fankatoavana anao. Tianao ho anana fiainam-pidirana anao izahay, ho tonga fianarana ho an'ny hafa, ho voninahitra ao. Saotra koa nitarika anay hijery sy hanaisitra izay mety sakana rehetra, mahatonga anay manamafo tsy sitraka ny fanangananao sy ny fanavaozanao ny fiainanay. Tompo, manjaka amin'ny antsipiripiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay andrian'ny fiadanana nanaovana izany vavaka izany. Amen. Niaraka taminao tamin'ny mana isan'andro androany, fiankinana randriamanantena. Mana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly, totobato raha navalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.